anapaka ompontsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dera sy misaotra anao zay raha eo fa avy nankalazanao noho ny amin'ny fetim-pirenena. Nasehonao omaly fa ny firenenay dia firenena masina ary tagnanakavoafity zay sy olona nain'Andriamanitra ao an-tenany ary efa olon'Andriamanitra rahateo zay satria efa namindrana fo. Tianao indray zay maheno teninao indray amin'ity androany ity ka ataovy fatrapen'ny teninao zay sy fatrapakatohan'izany no mba ny fitarian'ny fananao masina. Misaotra Jesosy. Amen. Ny anjara Mofonaina ho antsika amin'ity Alahady fa 17 Jona 2024 ity, Alahady faefatra manaraka ny Trinité ity Alahady ity dia ny Mpanjaka faharoa toko 20. Mpanjaka faharoa toko 20 raisina eo amin'ny 112 ka hatramin'ny 20, raisina eo amin'ny 112 ka hatramin'ny 20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ireny mpanjaka ny teny tao amin'ilay bokyny lalàna dia nandritra amin'ny fitafiana izy, ary ny mpanjaka nandidy Tia, Jona sy Aikama zanaky Safana sy Akbora zanaky Mikaï sy Safana mpanoratra ary Asai mpanompo nandrina hoe mandehana ianareo ka manontania amin'ny Jehova ho asy ny vahoaka mba amin'ny Joda rehetra ny amin'ny teny'ity boky voahita ity fa mafy ny fahatezeran'i Jehova zay mirehetra amintsika noho ny tsy nenoana ny razantsika, noho tsy nenoana ny razantsika ny teny'ity boky ity anao arak'izay rehetra voasoratra ho antsika. Dia nandeha ikapisorina sy Aikama sy Akbora sy Safana ary Asai ka nakana amin'ny olona mpaminany vavy vadin'i Saloma zanaky Tikva zanaky Arasa tahiry fitafiana fa nitoetra tao amin'ny tanàna ambany tana Jerosalema raha vehivavy dia niresaka tamin'izy ireo. Ahoana vehivavy taminy? Zao nolazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, lazao amin'ny lehilahy zay nanirika anareo aty amiko. Zao nolazain'i Jehova, indro izao tonga loza amin'ity tanàna ity sy amponina eto dia arak'izay rehetra lazain'ny boky no vakian'ny mpanjaka ny Joda. Satria nafoy ahy izy ary nandoa didikazo manitra tamin'izay Andriamanikafa ka napatezitra an'izay rehetra nataon'ny tanany dia nirehetra tamin'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana. Fa ny amin'ny mpanjaka ny Joda zay nanirika anareo amin'ny tany amin'ny Jehova kosa nefa dia mbarao aminy hoe zao nolazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely ny amin'ny teny zay novakianao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehany Jehova raha nandeha zay ilona zay koa ny amin'izay anjo ty tanàna ity sy miponina eto dia ny andava azy sy ny atongavany ho famonjolana ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehaka ianao fa izao kosa efa niaino Jehova koa indro angoniko amin'ny razanao ianao ary angonina amin'ny fasanao amin'ny fiadanana ary masonao tsy mahita zay loza rehetra hoentiko mamely ty tanàna ity dia nitondra amin'ny valiny amin'ny mpanjaka izy ireo. Ray masonao mana masinanay amin'ny fahamarinana iteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mifamadika amin'ny zavatra voambara omaly gavana ny anjara Mofonaina ho antsika satria omaly hoe efa namindrahan'Andriamanitra fo ary koa efa olon'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra hitombo amin'ny famonjena satria efa nataony taranaka voafity firenena masina fanjakana fisorona. Hafa be ny nandraisan'Andriamanitra ny olony omaly. Fa eto kosa dia zao ny lazainy, izao tonga loza amin'ity tanàna ity sy amponina eto. Hitantsika zany eo amin'ny 112 tapany faharoa. Indro zao tonga loza amin'ity tanàna ity sy amponina eto dia arak'izay rehetra lazain'ny boky no vakian'ny mpanjaka. Ny mpanjaka Joda dia mpanjaka Josia no nitenenany an'izany satria mpanjaka Josia dia niezaka nanao ny antsoina hoe fantsiki-bavahana na nanadio ny fivavahana jiosy tamin'izany fotoan'izany satria lasa fombafomba sisa nanompoana an'Andriamanitra. Tanteraka tamin'izany andro zany hoe ty firenena ity manaja molona fa amin'ny ataony kosa dia manalavitra ny fony dia manalavitra n'Andriamanitra. Fa eo ivelany dia tena ohatrany hoe mpanompon'Andriamanitra tokoa fa feno fiatsarany velatsy, feno faharatsiana ao amponiny
firenena jiosy. Teo anatrehan'izany noho ny tsy nenon'ny reto firenena jiosy reto anty-boky lalàna ity araka izay voasoratra ao dia mirehitra amin'izy ireo ny fahatezeran'Andriamanitra. Hita zany eo amin'ny 5:17 tapany farany. Mafy fahatezeran'i Jehovah izay mirehitra amintsika noho ny tsy nenon'razantsika ny teny'ity boky ity anao araka izay voasoratra ho antsika. Ry havana, tsy misanga Andriamanitra, tsy azo vazivaziana Andriamanitra, fa izay afafin'ny olona no jinjaina. Izay mamafy amin'ny nofo dia jinja fahafatesana, fa izay mamafy amin'ny fanahy kosa dia ny jinja fiainana. Inona hoe mamafy amin'ny nofo? Izay mandeha araka ny danin'ny kibony sy filany fony ary ny ditrin'ny fony dia rehetra aminy ny fahatezeran'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra zasy ianao eny teniny. Tiany zasy ianao tena tsy ho lany danovana ny sofintsika, fa tena raisitsika ao sofintsika ary alatsatsika ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra raha teo manova ny fiainantsika sady manotory ny fovatontsika ho tonga fonofo. Eto raha voanare zany tenin'ny Jehovah zany Josia Mpanjaka, tena netry tena teo anatrehan'i Jehovah izy anandre izay nilazaina taminy ny amin'ny anjory ty fireneny ity, ka nandritra ny fitafiany sady nitomany teo anatrehan'i Jehovah. Ery amin'ny 5:20 tapany faharoa. Nitomany nandritra ny fitafiany teo anatrehan'i Jehovah. Ry havana, hoe mandritra ny fitafiana dia manambara ny faharesena fahadiso dia mandritra ny fitafiana izy. Ary ambony izany koa mitomany ny mpanjaka. Lehilahy lehibe izao mitomany ary natsara diso. Inona nataon'Andriamanitra teo anatrehan'izany? Hoy izy tamin'ny Josia Mpanjaka, hoy izy manao hoe: konindro naneritena teo anatrehako anao, zay efa neniny anao. Konindro angoniko any amin'ny razanao ianao ary angonina any amin'ny fiadanana. Angoniko any amin'ny razanao ianao ary angonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana. Dia lazainy fa mason'ny Josia tsy mahita izay loza rehetra entiny mamely ity tanàna ny Jota ity. Tena marina bary teny io ry havana, satria Josia Mpanjaka tsy nahita ny nandavana any Jerosalema, fa maty tany anaty izy vokatry ny fehezany anadio ny fireneny ka nanao ady masina izy irovana amin'ny fireneny. Vokany maty tany anaty izy. Vokany maty tany fiadanana izy. Maty teo am-piadiana ampandrosoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ampanjakana ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, tsy maty foana izy fa maty amin'ny fiadanana. Ianao koa izay miezaka mitady ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra, ianao izay mikatsaka izay ampandrosoana ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra, Paoly apôstôly raha maniry zavam-panahy ianao, fatra-paniry zavam-panahy ianao, dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo izy. Koa amin'izao fahavelomanao zao, amin'izao anananao ny finoana ny Jesosy Kristy izao, oka asianao miasa zany foana zany, ka tsy tandro asasarana ianao, tsy tandro vola aman-karena, fa tena hiezaka mafy ampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra, indrindra amin'ny finoana ny filazantsara. Raha zany nataonao dia hoy Paoly apôstôly: miorena tsara, aza miova, mahay faby aman-akariva, fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina amin'ny tompo. Koa alao hery ry havana, ny finoana izay nananao dia tehirizo amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, ary aza manaraka ny ditry ny finoantsony ianao fa miverenaingana, mitomany sy mitradradra, ary finay eo anatrehan'ny tompo, ary amin'izao sisy izao atolory ny tenanao fa anaty ravelona anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady azo-kitahana ny marina. Eo amintsika rehetra tokoa anie zany ambany fitarian'ny fanahy masina. Amen. Sotranao izay raha io fa tsy tianao hiara-ndozy zay, tsy hiara-ny fahatezeranao, miantso anay ianao manesy teny eo anatrehanao
ka andritra ny fitafianay seky fampanoty zay fa volaza ny teninao rahateo araka ny tenin'ny apôstôly Jona hoe raha meky ny faotantsika sika dia matoky sy marina ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ianao ko ampahirezy zay tompo mibaboka anatrenao ny amin'ny fahatsoana vitanay azonay mandray ny fanavozana avy aminao indrindra ny famelan-keloka ka ampandrosoanao anay ho any amin'ny fiadanana sy atonganay tsiketraka anao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra dia sitrakay ny ary vavaka hoe anay zay nan-danitra masina ny naranao mitonga ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minaniny anina sazo anay amamelany elokay tahaka raha melanay izy meloka taminay aiza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotodrano zay tonolona amin'ny anahy iray zanaka ary fanamasina zao raiso izany todrano zany raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fiavana. Tanterahany tompo amintsika izany manao hoe mitahanareo anie ny tompo ka miaro anareo mampamira pihitra ny tavany aminareo anie ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana matoky sy miantso anareo ko mino ny teny araka atao avy zany dia lavitra anao ny loza sy ny atambo. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary fanamasina. Amen.